Feno fifaliana indray ny fo afaka miaona finaritra aminao ary araka mianatra ny ten'Andriamanitra eto isika. Mbola ao anatin'ilay lohahevin-dehibe mahafinaritra, mahaliana ary iankinanaina Jesosy sy ny fitoerana masina isika izay naseho an-tsary tamin'ity taperina kely tao amin'ny testamenta taloha ity. Efa nandramantsika izany hoe manoloana ny fitoerana masina dia efa nidirantsika tao anatiny ka nanoloana ny alitara tamin'ny famelabelarana farany izay niarahantsika tamin'ny pasteur Andriamparatiana Fanera. Androantsika dia mbola androso olan-dalina kokoa hianatra ny ao anatiny io fitoerana masina io izay misy hevitra lehibe tiana ampitaina avy amin'ny alalan'ny soratra masina. Miaraba ny teknisianina, miaraba antsika tsara ray avy ary manasa antsika mba hanaraka izany hatramin'ny farany. Hiditra amin'ny fizarana fahatelo amin'ny lohahevitra lehibe io arsika dia horaisintsika tao anatin'ny fandarana ny pasteur Andriamparatiana Fanera hitondra ny tohiny izay dinidinika mahaliana ho antsika mianakavy izay. Koa andao ampandrosoantsika ampitiavana izany ray aman-dreny izany. Maloso ianao pasteur. Miarabanao namana dino ary manona ny fiatanan-tompo amintsika rehetra ihany koa. Tamin'ny feonantsika farany dia nanoloana ny alitara miaraka tamin'ny mpiara-mianatra isika dia androso anatinatiny kokoa indray androany miaraka amin'ny fanazavana andreo andiny soratra masina ny fahatenana manokana ihany koa entina maneho an'izay fahamarinana izay. Dao ary pasteur. Inazy marina izany mirososika izany amin'ilay dingana Jesosy sy ny fitoerana masina. Ary ilay tiana ampitaina amintsika izany ravana milala dia hoe Jesosy dia niditra tao amin'ny tena fitoerana masina any an-danitra. Izay ilay tetỳ tany dia tandindo ilay tena fitoerana masina any an-danitra. Ary dikan'izay amin'izao andro iainantsika izao dia Jesosy aiza izy ao amin'ny fitoerana masina ny Jesosy amin'izao andro iainantsika izao dia izay mahatonga antsika mandinika an'ity lohahevitra ity miditra ao amin'ny fitoerana masina miaraka amin'ny Jesosy. Satria Jesosy ao amin'ny fitoerana masina ankehitriny dia isika ihany koa mila miditra miaraka amin'ny Jesosy ao amin'izany fitoerana masina izany. Dia izay ilay nijerevantsika izany fizarana roa izay no hitantsika manatrika. Mila manatona aloha izany, manatona an'ilay taberna kely ianao. Mila manatona. Avy eo miditra dia manatrika an'ity alitara ity ny voalohany indrindra atrehana rehefa miditra ao. Mahafinaritra izy io namana dinao satria na nisy ten'Andriamanitra izay nivakiantsika tamin'ny fizarana teo aloha. Rehefa miditra ato amin'ity taberna kely ity, miditra zany dia mazava ilay teny novakiantsika fa mila mitondra zanak'ondry. Rehefa miditra ato dia mila tsy maintsy mitondra zanak'ondry. Ary ny atao rehefa manoloana an'ilay alitara dia miaiky ny fahotana eo amin'ilay zanak'ondry. Zay ilay atao eo manoloana an'ity alitara ity. Sady zay dia ilay nijerevantsika any amin'ny Isaia milaza izany izy hoe nitondra ny fahotantsika izy Isaia 3:10 hoe nitondra ny helokontsika, nitondra ny otany maro Jesosy Kristy izay asehon'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Jaona 1:7-20. Fa miaraka amin'izay koa namana dinao dia izao manazava ilay somary mamelana kely antsika eto amin'ity alitara ity. Dia misy an'ilay tena amin'ny Timoty 1:2-5 sy ny 5 izay nivakiantsika manao hoe iray Andriamanitra ary iray ny mpanalalana ny olona amin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy izay olona. Iray no mpanalalana ny olona amin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Dia iny no nazavain'ny Hebreo 7:15 somary mamelana antsika. Hebreo 7:15 dia manazava an'izay ny hoe fa mavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany. Mavonjy izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy mba satria anao fifonana ho antsika. Io zany le fanazavantsika rehetrarehetra teo zany. Manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany.
amin'ny alalan'le zanak'ondry dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Raha ihany ny mpanalalana ny olona, izay le Timoty voalohany, raha ihany ny mpanalalana ny olona amin'Andriamanitra. Io zany tsy olona ety tany io Jesosy hoe pastera ve sa iza ny mpanalalana sy na mpitondra fihavahana. Tsy misy mpanalalana antsika amin'Andriamanitra afa-tsy le zanak'ondrin'Andriamanitra ty Jesosy Kristy. Zay mahazava-dehibe an'io manatrika an'io altara io, mba azahoantsika famelan-keloka, satria le amin'ny alalan'le zanak'ondry no azahoana famelan-keloka. Dia le zanak'ondry no manalalana atsika amin'ray mba azahoantsika famelan. Zay tena zava-dehibe na amin'antinao a. Zany hoe tsy afaka manatona amin'ny herin'ny tenantsika sy ny famendrehantsika eo amin'ny toeran'io tsika raha tsy misy an'ilay zay anankiray. Ary ny faharoa ihany koa dia hoe tsy afaka, tsy misy olona afaka manalalana atsika eo akoatran' Jesosy Kristy maka an'io toeran'io. Tsy misy olona, satria rehefa miaiky ny fahotana teto le mpanota dia natao iny ty zanak'ondry ty novononany tsy maintsy nivononany le zany. Ka iza ny olona anaiky novonona to? Za ve zany zao hoe ianao manatona ty amiko dia ao za hivavaka amin'Andriamanitra ao anao, analalana anao sy sisa ty. Tsy maintsy vononany le zanak'ondry. Jesosy no tsy maintsy maty mba hisolony fahotantsika tsirairay avy. Amafisitsika zay namana dinao amin'ny Jaona 4:10. Jaona 4:10 ka ny 11. Hoy Jesosy taminy: izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Mazava be. Tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Afa-tsy amin'ny alalako. Mazava be namana dinao. Tsy misy olona tafiditra ao amin'ilay efitra masina indrindra ao ane misy ny fanatrehan'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy dia tsy iza fa le zanak'ondry. Zay io. Ary mba atateraka an'izay teny zay dia izay le nijerevantsika hoe izay mino ny zanaka manana fiainana, izay manana ny zanaka no manana fiainana. Dia ny afatra sy ny antso izay alefa amintsika zany ravina malala tamin'iny fizarana teo aloha iny hoe manatrika ny altara dia ny hoe mino an' Jesosy ve ianao, ary manaiky an' Jesosy ho mpanalalana anao amin'ray. Ary ny afatra sy ny antso alefa amintsika koa dia miaiky ny fahotanao am' Jesosy ve ianao, satria tsy hoe mitondra le zanak'ondry fotsiny ty ingampisolona le zanak'ondry io tsia, fa miaiky ny fahotanao eo amin'le zanak'ondry ianao. Dia iny le jerevantsika atao amin'ny Hebreo hoe zay manafina ny fahotany tsy ambinina. Atao amin'ny obolana azafady. Zay manafina ny fahotany tsy ambinina fa zay mitsotra ka mahafoy azy no azo famindrapo. Sady zay dia antso alefa amintsika ry havana malala hoe Jesosy ankehitriny ao amin'ny fitoerana masina izy, le zanak'ondrin'Andriamanitra. Dia ianao mila manana an'le zanak'ondry, mandray an' Jesosy zany, dia mila manantona eo amin'le zanak'ondry, manantona eo am' Jesosy, dia mila miaiky ny fahotanao eo amin'le zanak'ondry. Zay zany zava-dehibe. Ka mbola fotoana zany zao anaovana an'izay dingana izay. Sady zay zany io ataontsika io. Dia ndao ny toizantsika le dingana eto zany, teto zany le dingana izay nataontsika teo aloha manatrika an'ity altara ity. Jerenao eto io le izy io. Dia atao eto amin'ny altara le zanak'ondry. Rehefa vita zay dingana izay dia miroso amin'ny dingana manaraka ito. Io zany anarantsika androany. Io zany ny fizarana izay ataontsika amin'ny ty fahatelo ity, dia ny hoe manatrika ny tavy. Manatrika ny tavy. Inona no afatra tian'Andriamanitra omenantsika indray? Iroso amin'izay zany tsika namana dinao mahakasika ny manatrika ny tavy, manatrika nyity tavy ity. Misy rano tompoko ao anatin'io tavy io, fa inona mbadikany?
fatahoinina rano ao anatin'ilay tabelina kely satria hiditra ato amin'ity efitra masina sy masina indrindra ity zay misy ny fanatrehan'Andriamanitra hiditra ato dia rehefa vita ny eto amin'ity altara ity fekekeloka fibebahana fandraisana an Jesosy ilay zanak'Andriamanitra finoana an Jesosy Kristy finoana ny famonjena zay ataon Jesosy sisa dia tsy maintsy mandalo ato aloha zay vao miditra ato. Toko sy andininy iray no ovakitsika tonga de manazava avy hatrany. Jaona voalohany toko voalohany ny andininy 7. Jaona voalohany toko voalohany ka ny andininy 7. Zao no voalaza. Jaona voalohany toko voalohany ka ny andininy 7. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Mazava be ilay izy namana dinao tonga de mazava tonga de mamitina an'reto dingana reto. Deo izy raha miaiky ny fahotantsika isika manatrika ny alitaly io raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Jesosy le zanak'Andriamanitra zay nitondra le fahotanao de miaiky mahatoky sy marina izy ka hamela ny fahotantsika amin'ny alalan'ny altara famelan-keloka zay ty altara ity azahoana famelan-keloka io le voalazan'ny any amin'ny Hebreo manao hoe voalaza le ten'Andriamanitra raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka any amin'ny Hebreo toko 7 ny andininy 12 misy an'izay raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika zay le altara zay fa efa azavainy sady le dingana manaraka de ozy izy ny toinao sy manadio le rano ane zany le tavy zay misy rano fanadiovana mamela fahotantsika eto amin'le altara sy manadio atsika eo amin'le tavy ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ravana malala raha fitinina fotsiny zany zay voalazan'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy 7 zay de zao efa mampiseho sady anareo dinganareo famelan-keloka eo amin'ny altara fanadiovana eo amin'ny tavy fisasana olona voavela heloka olona voadio zay zany miditra ato tsotra be le izy ary mazava olona voavela heloka ary olona voadio no miditra ato amin'ity efitra masina ity. Nao maka toko sy andininy iray antsika Exodosy toko 7. Exodosy toko 7 ny andininy 4 avy eo ampitsika amin'ny toko 7 ny andininy 12. Inona ny zavatra niseho tamin'ny Iarona sy ny zanany ireo zany zao dine zany mpisonona sy ny mpisonona be zay miditra ato amin'ilay efitra masina. Inona ny zavatra niseho tamin'izy ireo raha hiditra amin'io efitra masina io izy dia ao amin'ny Exodosy toko 7 io no milaza azy ao vakeo ary Exodosy toko 7 ka ny andininy 4. Ary Arona sy ny zanany dia ento akeo amin'ny varavaran'ny tranon'ilay fiolana ka ampandroy amin'ny rano izy. Dia amin'ny andininy 5 dia milaza izy hoe avy eo ary alao ny fitafiana ka ampiakanjoy any Arona ny akanjo lava. Mialohany anaovan'ny Arona sy ny zanany mpisonona be Arona ny zanany mpisonona mialohany anaovan'ny mpisonona sy ny mpisonona be le akanjo fotsy zay hoentiny miditra ato tsy hoe miditra ato ary ny tena izy fa eto ane zareo de efa manao an'le akanjo eto izy de efa manao an'le akanjo eto vo miditra amin'ilay taberna kely mihitsy eto amin'ny vavahady de efa manao an'le akanjo ane zareo fa tsy hoe ao anatiny izy vo misola akanjo fa ny velany izy de efa manao an'le akanjo de rehefa manao an'le akanjo izy miditra amin'izay izy ao amin'le taberna kely de mialohan'ny idirana ao amin'ity taberna kely ity inona ny zavatra atao amin'izy ampandrona ozy izy
ampandroy amin'ny rano izy, ampandroy amin'ny rano izy. Ao ampitsika kely naminatinao amin'ny toko 100 ndray 120. Eksodosy ihany. Eksodosy toko 100 ka ny 20. Zao ny vaky ny teny. Ary ento Arona sy ny zanany akeo anoloan'ny varavarany tranon'ilay fihaonana ka ampandroy amin'ny rano izy. Tovy ihany amafisiny. Ento Arona sy ny zanany dia ampandroy amin'ny rano izy osisy. Dia ampiakanjoy amin'izay izy le akanjo lava ahafahany miditra ato amin'ilay tabelina kely. Amin'ilay tabelina kely mihitsy eo aloha, amin'ilay tabelina kely. Olona efa nandro zany tompo miditra ato amin'ity tabelina kely ity namanadinao. Mbola tsy miresaka tafitsika io fa le tabelina kely mihitsy. Olona efa nandro miditra ao. Inona no tian'izany ten'Andriamanitra zany olona zay? Aotaontsika maky ary Jaona toko 7:10 ary. Jaona toko 7:10 dia vakitsika ny 10. Jaona toko 7:10 ka ny 10. Zao ny vaky ny teny. Fa hoy Jesosy taminy, izay efa nandro tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra ihany, fa efa madio avokoa, ary ianareo dia madio nefa tsy ianareo rehetra. Jesosy ndray miteny jereo fa efa any amin'ny testamenta vaovao Jesosy dia hozy izy Jesosy tamin'ny mpianany. Hozy izy hoe izay efa nandro izay le ampandroy izy. Sady zay mialoha ny idirana amin'ilay tabelina kely dia ampandrona aloha ny mpisorona sy ny mpisorona be. Dia hozy izy Jesosy tamin'ny mpianany izay efa nandro dia tsy mila ho sasana afa-tsy ninona hozy izy? Ny tongotra ihany. Zay ny tenen'i Jesosy, ny tongotra ihany hozy izy any amin'ny testamenta vaovao. Izay efa nandro tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra ihany. Sady zay? Ndao mamaky toko sy andina antsika. Eksodosy toko 70 atopoko. Eksodosy toko 70 ny 17 ka hatramin'ny 120. Eksodosy toko 70 ny 17 ka hatramin'ny 120. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, manaova tavy varahana anasana, ary eo ka ho varahana koa ny faladiany, ary apetreo anelanelan'ny tranon'ilay fihaonana sy ny altara izy, ka asio rano eo anatiny. Hatreo aloha, eto dio zany. Anelanelan'ny altara sy ny tranon'ilay fihaonana. Ny tavy. Dia asio rano ao izy izy. Dia inona mba atao amin'io? Mahafinaritra be ary mazava izy ao toy izy ary. 17. Ary eo no anasany Arona sy ny zanany ny tongony aman-tanany. Inona ka izy sasana eto? Tongotra aman-tanana. Ny tongotra sy ny tanana. Ny tongotra sy ny tanana. Iza no manasa ny tongotra sy ny tanana eto? I Arona sy ny zanany. I Arona sy ny zanany. Ary Arona sy ny zanany efa natao inona? Efa nampandroana. Azonao mazava be ny Baiboly. I Arona sy ny zanany efa nampandroana talohan'ny nidirany tato amin'ilay tabelina kely. Dia rehefa miditra tato amin'ilay tabelina kely amin'izay izy, manatrika ny altara izy, manao fanatitra, avy eo hiditra ato amin'ilay tranon'ilay fihaonana amin'Andriamanitra izy. Dia mila misasa eto. Dia ny atao eto tsy hoe ampandroana indray mandeha, fa ny tanana sy ny tongotra. Zay ny sasana eto. Tsy maintsy misasa eto izy, zay vao miditra tompoko. Dia zay mahatonga Jesosy miteny hoe izay efa nanino izy izy? Izay efa nandro tsy mila ho sasana indray mandeha, tsy mila ampandroana indray mandeha, fa nina ihany izy izy Jesosy? Tongotra sy ny tanana. Tongotra eto. Tongotra. Any amin'ny Jaona toko 7:20 tongotra hozy izy Jesosy. Fa any amin'ny Eksodosy toko 20 tanana sy ny tongotra. Toko 7 mantsy tanana sy ny tongotra. Ao toizantsika le vaky teny. Inona mazava-dehibe an'izay hoe eo no anasany Arona sy ny zanany ny tongony sy ny tanany alohan'ny idirany ato amin'ny tranon'ilay fihaonana. Inona mazava-dehibe anazy? Eksodosy toko 7:20. Ary raha miditra amin'ny tranon'ilay fihaonana izy, dia isasa amin'ny rano mba tsy hahafaty azy. Ary raha manakaiky ny altara no fanompoam-pivavahana izy mba handoro ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah, dia anasa ny tongony aman-tanana izy mba tsy hahafaty azy.
ary ho lalàna mandrakizay amin'ny zanany zany hatramin'ny taranany faramandiny. Mahafinaritra baiboly tsy maintsy manino izy izy tsy maintsy manasa ny tanany sy ny tongony izy mba tsy Ahafaty azy. hafaty azy. Rehefa tsy misasy eto izy ka hiditra tompoko maty izy. Azonao tsara zay namanadinao mifandray be n'io ny olona eto koa ny olona izay manantona nito ka tsy mitondra zanak'ondry dia maty koa izy. ny olona indray eto indray ny olona izay hiditra ato ato amin'ilay fanatrehan'Andriamanitra ato ka tsy misasy eto dia maty koa izy. Dia inona mba lazain'i Jesosy ao amin'ny Jaona 3:11 zay ne le lohahevitsika Jesosy sy ny fitoerana masina. Inona mba hifandraisany zany amin'i Jesosy? Jaona 3:11 ny 9:5 taona izy izy. Jaona 3:11 ka ny 9:5. Fa hoy Petera taminy, sanatria raha nasa ny tongotro ianao. Jesosy namaly azy hoe raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Zay misasa eto aoka hisasa eto Arona sy ny zanany ny tanany sy ny tongony ho sasana eto mba tsy hahafaty azy raha hiditra ato izy anatria ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany raha tsy ho sasako nareo ianao efa nandro zay aleo afandraitsika amin'izay le 9:11 na zay efa nandro tsy mila sasana tsony fa ny tongotra ihany. Tiany tiany Jesosy ho lazaina amin'iny ty tongotra ihany zay efa nandro. Tsy taitra Petera zany ay ve ka leo zany nandaiza aloha enao ve nanasa ny tongotro sanatria zany nandatsy tsy ho sasana ny tongotro Petera nandatsy tsy ho sasana milavina mba tsy ho sasana ny tongony. Dia hoy Jesosy tsy mila sasana ny tongotra ao. Dia hoy Jesosy raha tsy ho sasako ianao tsy manana anjara amiko ianao ato raha tsy ho sasako. Ndao maky toko sandinitsika namanadinao inona ny hevitra tian'izany holazaina amintsika ankehitriny. Aika izany tia namanadinao tia mampiseho an'i Jesosy manadio sy manasa antsika mba hanana anjara amin'i Jesosy isika. Raha tsy ho tongotra ny sasana eto ane tongotra sy ny tanany raha tsy ho sasako ianao Jesosy raha tsy ho sasako ny tongotra ao Petera tsy manana anjara amiko ianao. Dia ndao tsika maky amin'ny salama 1:5 sy ny 5. Salama 1:5 ny 5 sy ny 5. Salamo 1:5 ny 5. Sasao madio aho mba ho afa-keloka ary diovy aho mba ho afa-pahotana. 7. Diovy isopa ho afa-pahotana dia adio, sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Inona kay ny asehon'le tavy ary satria fanadiovana le izy. Mpisorona sy mpisorona be tsy maintsy misasa eto efa nandro aloha fa tsy maintsy misasa eto ny tanany sy ny tongotra zay vao miditra ato. Dia hoy Jesosy raha tsy ho sasako ianao tsy manana anjara amiko ianao tsy manana anjara amiko ianao. Davida dia niteny sasao madio aho mba ho afa-keloka. Zay ke tiana manadinao dia izay le Jaona 1:9 raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy many izy ka mamela ny fahotantsika famelan-keloka sy manadio atsika manadio ho afaka amin'ny fanadiovana ny fahotana kaity. Voavela heloka le olona eto fa mbola diovina ho afaka amin'ny fahotana ihany koa izy dia miditra ato izy miaraka amin'i Jesosy miditra ato izy. Ndao ny maky toko sandina atsika inona no fampiarana tompoko fampiarana amin'izao andro ianantsika izao. Toko sandina 2 no vaky itsika. Asan'Apôstôly toko 2:9-30 no vakina voalohany dia avy eo Asan'Apôstôly toko 2:20 9:40.
Asan'ny apôstôly toko 2 ka ny 7:30. Ary hoy Petera taminy, mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba ahazo famelana ny elokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Hatreo aloha. Hoy Petera, mibeba. Tsy ty ve zay? Mibeba mba ary aoka atao batisa. Mibeba dia aoka atao batisa mba ahazo famelana ny Elokareo. helokareo, famelan-kelo. Mba ahazo famelana ny elokareo ato. Ary anareo andray fanomezana dia ny fanahy masina. Fa inona tokoa ny zavatra aseho ato amin'le batisa zany io? Mibeba dia aoka atao batisa. Dia io le azavaintsika le ampitsika amin'le asan'ny apôstôly toko 2:20. Manampy an'le asan'ny apôstôly toko 2 zany. Mibeba ao izy Petera dia aoka atao batisa mba azo famelana ny eloka, dia andray fanomezana ianareo dia ny fanahy masina. No ary vakitsika. Asan'ny apôstôly toko 2:20. 2:40. Zao ny vaky ny teny. Ary ankehitriny inona no mampijanona anao? Mitsangana, miantsony ianarany, ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotana. Zay. Aoka atao batisa ianao ka atao inona izy? Ho sasana ho afaka amin'ny fahotana. Dia izay le tenen'i Davida any amin'ny Salamo 1:12 vakitsika teo. Sasao madio aho mba ho afakelo ka. Sasao madio aho mba afakelo, diovy aho mba ho afam-pahotana. Mibeba dia aoka atao batisa mba azo famelana ny elokareo, dia andray fanomezana ianareo dia fanahy masina. Mitsangana ianao dia aoka atao batisa ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotana ao. Rehefa natao batisa Jesosy tompoko, ao Matteo toko 7 milaza anazy namana dino, natao batisa ato zany, ato amin'le tavy, natao batisa. Inona zavatra niseho tamin'i Jesosy rehefa niakatra avy tao amin'ny rano izy? Ao amin'ny 9:40 milaza anazy. Matteo toko 7 ka ny 9:40. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra taminy ny lanitra ary hitany ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo ambony. Zay le tenen'ny Petera. Mibeba dia aoka atao batisa mba azo famelan-keloko, ary miaraka amin'le famelan-keloko andray ny fanahy masina. Ato any zany. Dia Jesosy rehefa natao batisa, niakatra avy tao amin'ny rano izy, dia nidina teo amin'ny fanahy masina. Dia miditra ato tompoko. Zany hoe ny olona izay hiditra ato amin'ity efitra masina ity, iona amin'Andriamanitra, dia olona voavela eloka, olona voasasa ho afaka amin'ny fahotana, ary nandray ny fanahy masina. Nandray ny fanahy masina. Manana ny fanahy masina. Dia miditra ato. Ny fanahy masina izay nomena azy ato, dia mitarika azy hiditra anatrika an'Andriamanitra ato. Azonao namana tena dia ndao vakitsika Romana toko 4:4. Mahafinaritra be io a. Romana toko 4:4. Ao nandray voalaza ny tean'Andriamanitra. Romanina toko 4 ka ny 4:4. Zao ny vaky ny teny. Fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Zay. Fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra, ito anio. Izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra, rehefa nisasa teto ianao, nodiovina ho afaka amin'ny fahotana ao izy. Batisa, aoka atao batisa ka ho sasana, ho diovina ho afaka amin'ny fahotana. Rehefa nodiovina ianao, dia nomena ny fanahy masina. Io siziny Romanina toko 5, izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Dia ny identité anao zany miditra ato, zanak'Andriamanitra ny identité anao, ka afaka hiditra iona amin'Andriamanitra ato ianao. Dia mahafinaritra be a. Misy an'le voalaza salamo na ao anadinao salamo 4:20, ny 9:3 sy ny 4.
salamo fa efatra Manamafy amby an'izay. roapolo Any andiny fahatelo sy ny fahaefatra. andin'ny Ino ambala fahatelo sainy sy ny Davida. andin'ny fahaefatra. Hoe ny olona izay iona amin'Andriamanitra, iona amin'Andriamanitra, anaty fanatrehan'Andriamanitra ato amin'ity efitra masina ity, olona voasasa. Satria ny mpisorona dia manasa ny tanany Sy ny tongony. sy ny tongony. Eto dia ndao nefa ankiantsika ilay salamo salamo fa efatra amby roapolo ny andin'ny fahatelo sy ny andin'ny fahaefatra. Iza no hiakatra ny an-tendrombohitry Jehova ary iza no hitetro amin'ny fitoerany masina? Izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ao amin'ny lainga na mianina hamitaka. Iza ozy izy no hiakatra ao tendrombohitra masina. Ao an'izany misy ny fanatrehan'Andriamanitra ao amin'ilay tendrombohitra masina. Iza no hiakatra ao ozy izy Davida? Izay manino ozy izy? Madio tanana. Izay madio tanana. Taiza ny diovina ny tananao? Eto tavy fisasana, sasana ny tanana sy ny tongotra. Izay madio tanana izay ny miditra ao an-tendrombohitra masina, iona amin'Andriamanitra. Ka zao le afatra tiana ampitaina amintsika tompoko. Dingana le jerevantsika ao fantany napetraka zany zao namina dinao dia zao. Efa mba tonga eto ve zany dingana izay ataontsika? Ianao zany izay manaraka zao fandaran'izao ihany koa, aiza efa aiza zany ny dingana izay efa nalovanao? Efa tonga eto amin'ilay tavy fisasana ve ianao tompoko? Fanadiovana ho afaka amin'ny fahotana. Izay madio tanana no hiditra hiakatra ao tendrombohitra masina, iona amin'Andriamanitra. Dia hoy Jesosy, raha tsy ho sasako ianao, tsy manana anjara amiko ianao, hoy Jesosy. Raha tsy ho sasana dia anjarantsika ny mandinika hoe aiza ho aiza tsika. Ianao anie mety hoe tapa-kevitra ny hiditra ato, tapa-kevitra ny hiditra tahaka an'ity olona iray ity, tapa-kevitra ny hiditra ato amin'ilay tabelina kely, satria mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ianao, dia mahatsapa ny fananoto ianao, dia mila manatona n'Andriamanitra, dia mety tapa-kevitra ianao ny anatona n'Andriamanitra, dia mitondra an'ilay zanak'ondry, dia meky ny fahotana amin'i Jesosy mba azahoanao famelan-keloka ka. Fa miaraka amin'izay dia aza adiny mila sasana. Aza adiny ilay tsaona voalohany toko voalohany andiny fahasivy. Raha meky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy Jesosy, mamela ny fahotantsika Jesosy. Izay le altara, mamela ny fahotanao izy, satria efa nandatsaka ny rana izy mba ho famelan-keloka anao, dia mamela ny fahotanao izy. Fa kosa miaraka amin'izay manadio tavy fisasana. Sady mamela ny fahotanao izy no manadio anao, manasa anao ho afaka amin'ny fahotanao amin'ny alalan'ilay tavy fisasana. Fa ny zava-dehibe amin'ilay tavy fisasana, mandray fanahy masina. Izay diovina eto, rehefa voadio eto ilay olona, dia omena ny fanahy masina izy. Dia ny fanahy masina no mitarika azy hiditra eo amin'Andriamanitra, dia ny tantitiany manomboka hatreo zanak'Andriamanitra ny tantitiany. Everiko fa azontsika amin'ny tsipriany mihitsy izany fanazavana izany mitondra antsika ho amin'ny tavy fisasana. Izany hoe misy fanapa-kevitra andrasana amintsika zany eo amin'ny hoe tavy fisasana io manoloana ireo dingana izay tsy maintsy andalova ny mpanota anankiray mahatsapa ny fahotana, mahatsapa ny filany ilay zanak'ondry izay manaisotra ny fahotany, ary mitondra azy ho amin'ny altara, mitondra azy ho amin'ny tavy fisasana ihany koa. Fizarana anankiray izay tsy azo lalovam-potsiny izy iny ary ankilan'aina, satria ao anatiny mihitsy izany ny dingana andehanantsika manatona ao amin'ny fitoerana masina. Everiko fa zava-dehibe ho antsika izany rehetra izany, ary tondra famelombelomana sy hitarika antsika ny fanan'Andriamanitra hanapa-kevitra amin'izay tokony ataontsika amin'izao andro faran'izao, raha toa ka hampifanandrifitsika amin'ilay fitoerana masina tary amin'ny testamenta taloha zany ny toerana misy antsika amin'izao fotoana izao. Ny tianantsika sy amara-piranantsika nyity fizarana fahatelo ity manatrika ny tavy isika, satria
hiditra ao amin'le efitra masina amin'izay mantsy tsika io. Dia hito zany no mamarana ny zavatra miseho eto amin'ny kianja tavy. Zay koa mahaliana be namanadinao fa nahoana ary fa maninona tsy alitara fotsiny dia vita hoe vao vela heloka fotsiny le olona dia efa afaka miditra ato. Mbola misy an'le tavy, mbola mila misasa koa izy. Zay ny izy misasa zay vao miditra ato, diovina zay vao miditra ato. Dia misy an'ity tokisandiny ity zay ovakitsika namanadinao ao amin'ny Salamo 4:1-4 no ovakitsika. Salamo 4:1-4. Tena fahatsapana tao anatin'ny Davida izay mifandray tsara amin'ny zavatra miseho eo amin'io tavy io. Salamo 4:1-4. Manasa ny tanako noho ny fahamarinako aho ka te hitoetra eo akaikin'ny altaranao Jehova. Mahafinaritra ny teny Davida. Manasa n'ina izy izy? Tanako. Manasa ny tanako. Eo amin'le tavy anie ny fanasana ny tanana sy ny tongotra. Manasa ny tanako eo amin'ny noho ny fahamarinako aho izy. Manasa ny tanako noho ny fahamarinako aho izy. Ka te hitoetra eo akaikin'iny altara. Davida zany efa tonga teto izy. Efa tonga eto mihitsy Davida. Efa nandalovany reto dingana reto, efa nianana. Manasa ny tanako noho ny fahamarinako aho izy ka te hitoetra eo akaikin'ny altara. Teo voavela heloka ary teo voadio mandrakariva. Riavana malala. Zay ny mahatonga Davida mivavaka manao hoe diovy aho ho afa-keloka. Ary izy any amin'ny salamo hafa namanadinao dia mangataka famelan-keloka izy. Sambatra ny olona zay voavelany elony ary voasala ny fahotana niotako izy tsy mba nafiainaka. Eto any ny dingana iny fa avy eo Davida ny teny hoe sasao aho. Mahafinaritra be atondray izy niroso ato amin'ity tavy ity izy, sasao madio aho mba ho afa-keloka. Riavana malala. Izany koa no antso izay atao aminao ankehitriny mba hirosonao amin'izany dingana izany. Miantso anao Jesosy mba hiaraka aminy, hiara-miditra aminy ao amin'ny fitoerana masina. Tia melaneloko ao izy eo amin'ny altara. Ary tia nadio anao ihany koa izy, tia nasanao ho afaka amin'ny fahotanao ihany koa izy eo amin'ilay tavy fisasana. Mba ahafahanao miara-miditra aminy ao amin'ny efitra masina. Ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Dia izay ilay teny Jesosy hoe tsy misy olona ny makato afa-tsy amin'ny alalako hoe. Satria Jesosy anie no manadio anao eo amin'io tavy io. Jesosy no manasa ny fahotanao. Raha tsy ho sasaka ianao, tsy hanana anjara amiko ianao. Izay ilay izy. Dia miantso anao Jesosy mba hanantona azy ka mba ahafahany manadio anao, manasa anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinanao rehetra. Ary ny tena marina Jesosy namanadinao, izy mihitsy nanome ohatra. Jesosy mihitsy anie nanome ohatra e. Ao amin'ny Jaona toko Matthieu 7:13. Jesosy mihitsy anie 7:10 azafady 7:10. Izy mihitsy nanome ohatra. Nao ny mbavakio kely e. Matthieu 7:17. Ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana. Dia nanatona ny Jaona izy mba ataony batisa. Izy mihitsy nanome ohatra. Nanantona an Jaona izy mba atao ino izy? Mba atao batisa. Mba ho sasana. Tahaka ny olona rehetra. Zay mila ho sasana ny olona rehetra ihany koa. Izy nanome ohatra ny amin'izany. Dia izay mahatonga azy miteny any amin'ny Jaona 7:7 sy 9 dia miteny Jesosy hoe raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra izy. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Izy nanome ohatra ny amin'izany. Dia ny antso izay atao aminao tompoko dia ny hanantona an Jesosy ka mba hiara-miditra aminy ao amin'ny fitoerana masina. Dia hiaraka aminy eto amin'ity tavy ity. Izy no nanome ohatra ho antsika dia izy mihitsy no miantso anao mba hanantona azy, mba hanadio anao, hanasa anao ho afaka amin'ny fahotanao rehetra.
minao fa voarainao izay andro izay. Izao ny fotoana izay hanatonanao an' Jesosy. Mbola ao amin'ny fitoerana izay mazava-dehibe, ao amin'ny fitoerana masina zany Jesosy ankehitriny. Dia ny ataony ao tsy mamela heloka fotsiny, fa ny ataony ao manadio ihany koa ny ataony ao, manadio. Fa ianao mila manatona mba ho diovin' Jesosy. Izay zany le hafatra ampitaina amintsika to. Everiko fa nazava tamintsika ny afatra tia kampitaina tamin'ity dingana naratsika androany ity dia ny hoe manoloana ny tavy fisasana. Mazava ny antso natefa amin'ny fo, mino fa mila izany antso izany sika noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay namonjena antsika. Ndao ary hoentina mbavaka indray izany fanapahan-kevitra manana izany paster. Ento mahafinaritra le sary manatona an'ilay tavy. Jereo tsara le sary. Manatona an'le tavy. Jereo le olona manatona eo amin'le tavy. Jesosy anie nasiao an'le tavy izay manadio antsika afaka amin'ny tsy fahamarena, manasa ny fahotantsika. Jesosy nasiao an'le tavy. Mila manatona eo tsika mba ho diovina, ndao mba hoentina mbavaka izany. Andriamanitra raina izay ny an-danitra misaotra noho ny amin'ny famonram-ponao, misaotra noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay nomenao mba ohatra ho anay, mba ohatra harahanay. Tompo, misaotra satria vonona ny hanadio anay ho afaka amin'ny fahotana ianao, vonona ny hanasa anay ho afaka amin'ny elokay ianao. Tsy maty noho ny fahotana fotsiny ianao mba azoana famelan-keloka, fa vonona mihitsy ianao ny hanadio tanteraka ny fahotanay rehetra. Ampio izay kehitriny hanapa-kevitra hanatona anao Jesosy Kristy, hanatona anao ilay mpamonjy anay izay afaka manadio anay tanteraka ho afaka amin'ny fahotanay rehetra. Ary izahay dia omenao ny fanahy masina, ka hitarika anay ny fanahy masina dia antsoina hoe zanak'Andriamanitra izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Androany zany no namaranantsika ny dingana teto amin'ny kianjan'ny fitoerana masina, dia miditra lalindanina kokoa indray tsika amin'ny fiaonana manaraka, mbola miaraka amin'ny pasteura ny paratena fanera. Ankasitratsika manokana miara-mianatra indray androany. Misaotra namana teknisianina, makasiraka ny faharetanao mpijery ihany koa. Mino zay fa dia mbola eo na finaritretintsika ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko.